dia mbola amin'ny fivaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'ny fotoana foy izay fampahirizantsika indray a resakintsika ny amin'ny toepana tokony ananana manoloana ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao izay fantatritsika fa tsy memora ary tsy metsara fa miratsy andromanalina tsy afabela amin'ny loza mitranga tsy afabela amin'ny tsy fandriam-pahalemana tsy afabela amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ary toa mizotra any afahatanterahany tenin'i Jesosy hoe andray ady sy filazana ady ianareo firenena iady amin'ny firenena fanjakana iady amin'ny fanjakana zay matahotra hozy Jesosy Kristy fa tsy maintsy ho tonga zany rehetrarehetra zany fa isy horotany amin'ny toerana samihafa ary isy mosary ary na dia ny fiakaran'ny vidim-piainana zao vanim-potoana izao izay hitantsika taratra fa dia efa miroso kelikely amin'izay lalan'ny mosary zay kanefa mbola ara-baky teny zany fa misy ny mosary ara-panahy petraka Andriamanitra ka zay no ilantsika fampahirizana mba hananantsika fionoana mialohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia hivavakitsika Jehovah-Andriamanitra ray dia misaotra anao satria fantatray fa manatrika anay mandrakariva ianao ary tsy te hamelanay ao anatin'ny fakiviny afaka misakana mihitsy ianao ny zavatra mitranga kanefa tsy tianao ny fikirana zanak'olombelona amin'ny zavatra mandalo ety amin'ity zao ty dia velanao tranga zany zavatra manarina rehetrarehetra zany mba tonga ny olona hitodika aminao ka hanantena n'ilay fiainana mandrakizay fa nainao masina noka hiaso anatin'ny fotoana foy izay irahana indray mba hitondra fampahirizana amin'ny olonao dia misaotra indrindra iray amin'ny anaranao Jesosy amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiainana ny tompo ho amintsika mandrakariva misaotra n'Andriamanitra hatrantsika raha mbola manana fotoana mbola ahafahana mandre ny tenin'Andriamanitra satria mahatsiaro ilay tenin'i Jehovah any amin'ny Amosa 9:9 satria tsy maintsy hitranga zany amin'ny farany ro Amosa 9:9 dia ny 2:20 Amosa 9:9 ny 2:20 sy 12 hoe indro avy ny andro Jehovah Tompo izay naterako mosary amin'ny tany tsy fanirikanina nefa na etaetan-drano sy fa faniriana andreny tenin'i Jehovah ivembena hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ny olona ary hatrany amin'ny avaratra ka hatrany amin'ny atsinanana mivezivezy hitadiny tenin'i Jehovah izy nefa tsy ahita ary zay nisorantsika an'Andriamanitra dia mbola misokatra ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra firy amintsika mba mahatsapa fa tena tombony ho anao izay miainao le ary marika ny fitiavan'Andriamanitra no manokana no andrenesanao nyzao afatra zao satria tsy tian'Andriamanitra hitoetra amin'ny toerana misy anao eo ianao tsy tian'Andriamanitra hitoetra ao anatin'ny tsy fahalalana ianao tsy tian'Andriamanitra hitoetra ao anatin'ny lalan-diso izay heverinao fahamarina ianao fa tian'Andriamanitra hostomina hiala tao amin'ny maizina ho amin'ny mazava tiany Andriamanitra hostomina hiala tao anatin'ny fahoriana ho any amin'ny fiadanana sy ny fitsarana tian'Andriamanitra hoesorina ao anatin'ny miaiziny tsy fahalalana mba hatonga anao hahafantatra ny fitaka tao amin'ny devoly amin'izao andro faran'izao fa tsy maintsy hitranga zany nefa ary ty tenin'i Jehovah ty hoe hanaterako mosary amin'ny tany dia mazava ny teniny fa ny devoly angefetsy ohatra ny avelany hitranga ara-baka teny amin'ny nofon'ny olona zay heverina fa mosary zay fa io tanteraka ara-baka teny nefa isy mosary fa nitanjona kendren'ny devoly ao anatin'izay mosary zay dia mba hatonga ny olona tsy eritreritra ny fiainana mandrakizay fa zay hohanina zay hotafiana zay hosotroana zay zavatra ilainy ty nofo ty fa misy nefa zava-miafina ao ambadik'izay fa matetika rehefa ny nofo voakitikitika dia zao adin'ny olona koa fa mety ho mosa reny ara-panahy izy ka rehefa torina ny filazantsara mamerina ny olona ho amin'Andriamanitra tsy resy lahatra tsony ny olona tsy miaintsony ny olona satria
miseritreretany fa rehefa tena torina ny famonjena de hoe tena tsy miditra any am-bavanay zany, tsy lamba tafianay zany, maivana aminay zany, de zay ny mahatonga ny olona tsy miaina. Kanefa ny zavatra resahan' Jehova am'ty Amosa toko fahavalo ny 1:20 ty, rehefa madivadiva ny farany ary ao anatin'le nytenenin' Jesosy hoe isy horohorontany amy toerana samy hafa manerina an'izao tontolo zao ary isy motsary mafy enjaty. Fa rehefa jerevana le tenin' Jesosy raha mosary arabaky teny mosarenany no fotsiny tsy misy dikany, fa ny tena tiany Jesosy ampitaina ao anatin'izay mosary zay de mosarena ny tenin'Andriamanitra le olona hitrango zany. Sasaingy am'izao vanim-potoana zao ny zavatra mahafatifaty ny olona de le nofo, raha vao fitoriana amin'ny filazantsara tsy mahakasika ny nofo zakan'ny olona. Kanefa ao anatin'izay indrindra Andriamanitra mahafantatra efa manomboka mosarena le olona ara-panahy, tsy ampy tenin'Andriamanitra fa voafitaka fa tsy mahatsapa hanohanana amin'ny ara-panahy ny zanak'olombelona rehetra. Na de eo ary ny fitaovana rehetra ampiasan'Andriamanitra satria araka ny resahantsika azon'Andriamanitra taony ny misakany ny loza tsy hitrangy, fa ny lafiny anankiray miasany devolo mba hamitaka ny olona mba ho takina aminy fahazavany tenin'Andriamanitra, fa miasa koa Andriamanitra ao anatiny reny fahoriany reny satria reny keo no kofe hisaritan'Andriamanitra ny olona mba hitodika aminy. Fa tsy maintsy hitrango zay, anaterako mosary amy tany ozy de tsy indriny Jehova tsara, tsy fanirikanina nefa ozy na etaetan-drano fa fanirina andreny tenin' Jehova ao ambadiky zay teny zay ange de zao tena efa ao anatin'ny mosary tsika, fa sainy mbola tsy tsapan'ny olona le anohanina ny ara-panahy de tsy rarahiny atosak'Andriamanitra mihitsy ny sakafo ara-panahy. Fa ny zavatra misy nefa de zao tsy rarahin'ny olona fa isy vanim-potoana anankiray tsy afabelantsony mitapidalaka len'ny olona, fa am'izay vanim-potoana zay hitady am'izay ny tenin'ny Jehova marina fa tsy ahita tsony izy, ary io ny tena mampatahotra. Zao mbola vanim-potoana miala nenin'Andriamanitra, fa izy ny vanim-potoana mety hoe tena mety misy mandretsika aisy de zay indray manao atsirambiny, fa izy vanim-potoana tsy apozona tena hitadiavanao ny marina, hitadiavanao n'le olona mitory ny marina, hitadiavanao an'le filazantsara marina, fa tsy hitanao tsony am'izay vanim-potoana zay. Ary ivembena ozy milaza n'le etaetan'ny olona am'izay rehefa avy eo zay mahatsapa tena fa mosarena ara-panahy, vezivezy hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ny olona ozy, hatrany amin'ny avaratra ka hatrany amin'ny atsinanina, ivezivezy hitady ny tenin'ny Jehova nefa tsy ahita. Zany akory tsy midika hoe tsisy hitory ny filazantsara tsony, fa manomboka mitranga miseho lany am'izao vanim-potoana zao zany rehetrarehetra zany, satria raha ny tena marina ao ambadik'izay de zao be de be am'izay maniry takan'ny anana ny fitoriana filazantsara, fa tamin'ny vanim-potoana nisy nitory marina nataon'ny olona tsirambina. De jerevana mahatsikaritra angamitsika am'izao vanim-potoana zao be de be ange ny fitoriana filazantsara tsara zany e. Polaire de niteny hoe misy ny sasany amin'ny fifampiantanina ny fitoreny, amin'ny fialonana, amin'ny fitiavana, fa tsy mampaninona ozy Paoly apôstôly raha Jesosy nitoreny, fa hitan'ny olona ve le lala marina, fa rehefa maniry takan'ny anana nefa ny fitoriana filazantsara ary ny zavatra tsikaritra am'izao vanim-potoana zao tsy mitovy le famarinana toriny, lasa mentehitra am'le olona mpitory, mentehitra am'ny zavatra ivelany, am'ny zavatra mahafinaritra, am'ny zavatra am'ny fampanantenana pokaty, nefa miaina ianao mpitory filazantsara anankiroa, mitory zavatra mifanohitra, kanefa raha tsy mandinika amin'ny baiboly ianao ohatra marina daholo zay lazainy, de maniry me mitombo fa tsy fantatritsika nefa ny fototra ratsy ataon'ny devoly eo ambadik'izay de ny zavatra mitranga. Rehefa tena miamary io de ohatrany tena tsy miraray ianao, fa ho avy ny vanim-potoana anankiray angetaeta hitady ny marina ianao
de zay no mahatonga le olona ivezivezy hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina, vezivezy hatrany amin'ny vararosy ka hatrany amin'ny atsinanina, ivezivezy hitady ny teny Jehova, rehany aly le izy taloha, fa rehefa aveo hitady am'izay an'le famarinana reny tsy nandatsaka-po izy tsy hitantsony, fa de ho tapitra am'izay famindrampon'Andriamanitra satria tamin'ny vanim-potoana nety tokony nandraisan'ny olona azy tsy nandray ny olona, na ny vanim-potoana anankiray hitady am'izay ny olona satria fa reny sofiny le izy ary zay mahandriamanitra n'Andriamanitra, tsisy afa-bela manoloana ny teny zay re ny olona rehetra. Rehefa tsy nandray fanapa-kevitra ny olona hitady any izy am'izay vanim-potoana zay tsy nandatsaka-po fa tsy ho hitantsony zany, ary zany rehetrarehetra zany famantarana zavatra hitranga amin'ny andro farany mandrakariva, ary zavatra hitatsika moa de tena aseho ny tenin'Andriamanitra nge miratsy ho fiainana zao, ary mampahery atsika fa ny olona ho n'Andriamanitra de tsy mba be fanahinany amin'ireo zavatra mitranga, efa fantany fa misy zany, fa matoka izy fa na zavatra sarotra azy andalovana de zao Andriamanitra miay azy manoloana ny loza, manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana, manoloana n'izay mosary atrehan'ny olona, fa ny olona matahotra an'Andriamanitra de mahita fomba foana io Andriamanitra io hamelomana sy arovana ny olona zay mahatoky azy, ary zay no nahatonga antsika nyresaka lava de lava tamin'ity taona ity hoe inona ny mampiavaka n'ity taona 2024 ity, tsy iverenantsika lava fa ny zavatra nisongadina teo zay nampahatsiarovitsika tamin'ny farany de hoe misy fanavahan'Andriamanitra, fametrahan'Andriamanitra ny tombokase, ary rehefa Andriamanitra no nanavaka mametraka ny tombokase de misy zavatra hitranga zay, sa manavaka fotsiny izy, iza no azy, iza ny tsy azy, inona ny zavatra hitranga de tsy gakotsika ny manoloana ny loza, tsy mitsahatra io taona 2024 kanefa ny zavatra voalazan'ny Kristy koa vao mainka mampieritreritra any amin'ny matotoko 420 zay mivakitsika, tsy mitsahatra ny taona 2024 miseho amin'ny fomba maro tsy takatry ny saina ny fanakorontanana rehetra sy ny tsy fahazahoan'ny olona, ny fandripalemana sy ny tsy vedanam-pon'ny olona sy ny fahasarotan'ny fiainana, ny loza avy etsy averoa, kanefa ozy ny lazain'i Jesosy ny 9 amin'ny Mateo 4:20 ka hatramin'ny 9:9 ary andready filazana ady ianareo ko mitandre maza matahotra fa tsy maintsy ho tonga zany nefa tsy mbola tonga ny farany, hore zany a, kanefa mbola tsy ny farany, zany hoe raha ny tena marina mbola tsy ny farany, rahateo ny olona raha voaresana am'izay hoe mbola tsy tonga ny farany de manjeny ny andro lava izy, manao zay danin'ny kibony izy, fa tsy mieritreritra izy hoe na tsy tonga raha ny farany a, ianao koa mety ho lasa de mimeloha, fa miankina amin'ny androm-pahavelomanao no tsy maintsy fiafaranao, ary zay nanaovan'Andriamanitra antso satria ny farany ange rehefa tena jerevana le farany fahataperan'izao tontolo zao tsy mbola izay, kanefa miatra amin'ny olona isan'andro zay faran'izay, zareo vray miady any Russie Ukraine re tsy misy olona nanam-po fatina zany nge, tsy misy olona eritreritra ho tafiditra ao anatin'ny mosarina zany nge, tsy nisy olona nieritreritra mihitsy hoe amin'ny vanim-potoana amin'ny taona 2022 hiala tao amin'ny toerana misy azy, tsy nisy olona nieritreritra fa ho rava fananana amin'io vanim-potoana io, tsy nisy olona nieritreritra hoe ho tonga mifarakivina amin'io vanim-potoana io fa tampoka, ary tsy nisy olona nieritreritra ho faty tampoka daholo zany rehetrarehetra zany, reny de fa fampieritrereta an'Andriamanitra ho atsika amin'izao vanim-potoana zao, tsy maintsy ho tonga zany ozy nefa tsy mbola tonga ny farany, nisy firenena hitsangana amely firenena, nisy fanjakana hitsangana amely fanjakana, nisy mosary sy horohotany amin'ny tany samy hafa efa mitrango zany rehetrarehetra zany e, fa ny olona miny mikipy manoloana ny famarina ny tenin'Andriamanitra, fa izany rehetrarehetra zany ozy ny fiandohan'ny fahoriana, tsy fifarany a fa fiandohany, ka raha ndeha mba ho eritreretintsika fa io zavatra rehetrika io ady tsy filazana ady io, fanjakana hitsangana amely fanjakana,
firenena hitsangana mely firenena mosary sorotany samy hafa raha io ara ny lazain'i jesosy hoe voafendohan'ny fahoriana anahoanany amin'ny manaraka ho an'ny olona tsy matoky an'andriamanitra mivarahotsana eo anatrehan'izay satria ohatra midika ny fitombony loza zany rehetrarehetra zany ary zay ny mahatonga antsika miresaka hoe ny avako te taona 2022 ty satria manomboka ny fitsaran'andriamanitra manomboka ny fanavahan'andriamanitra ary misy le fanavahana matoa misy ny fanavahana misy zavatra roa hitranga milafiny anankiray fandriganana milafiny anankiray famonjena ary zay nidiran'ny pasika tao anatin'ny telo taona zay tamin'ity taona ity de ny fanindry tamin'ny andro sabata zay nidirany andro sabata zay nitondratsika fanazavana lava de lava amerenany olona amin'ny laonina de hoia lava zay ry olona mety malilo ny sofin'ny olona aizako isaky ny mitondra fampahirezana de paske mitondra fampahirezana de lozy mitondra fampahirezana orohorotany mitondra fampahirezana coronavirus mitondra fampahirezana sabaty andro fafito lava fa zay fotoana lava zay aza raisiny hoe tena te hiteniteny an'izany fa mariky ny fialan'ny enin'andriamanitra tsy misy farany amiko zao aminao ary zay ny nahatonga atsika nyresaka ny salamy faefatra amby telopolo salamy faefatra amby telopolo de ny andininy fa valo andramoka izao fa tsara Jehova sambatra zay olona mialaka aminy ety am'ty zao toy zao ty araka mifantatritsika raha ny fitinana fampahirezana tamin'ny farany inona ny zavatra ratsy tsy andraman'ny olona nandray ohatra ny tena tamin'izany ratsy ny sikara be de be ny olona mifoka sikara fantany fa ratsy io tsy mahasoa ny fahasalamany fa andramany ihany satria tiany nofony ratsy ny toka ary fantatry ny olona fietraikany eo amin'ny fiainana mahatonga aretina mahatonga ady mahatonga fisavorotana mahatonga fanontaniam-bola fa andramany ihany na de fantany fa ratsy azy fantatry ny olona ny fitsangajangana fa ratsy mety amin'ny tena mahatonga aretina zay mety hitaiza mandra-pahafaty hitondra fahafatesana fa andramany ihany ety am'ty zao tolo zao ty raha anandrana zavatra ratsy mainka ny olona ny zavatra manaitra nefa de ty teny Jehova andramoka izao fa tsara Jehova manoloana zay fampianarana lavo zay mety tena mbola tsy nahafantatra ianao angamba tomba midiny zany andro fafito zany ary mbola tena tsy mivavaka na nanaiky ny didy faefatra tandremany andro sabata ary teniny Jehova zany ary teny feno fitahina zay hitomana ny olona mba hiverina ho amin'ny marina mbola tsy nanandrany ianao ny zavatra tiana ampitaina nefa rehefa Jehova no miteny atovy io tena tsara valohan'ny olona manandrana zavatra ratsy fa ny zavatra hitondra fahasoavana sy fiadanana aminy tsy andramany toraka zany keo fantaritsika tsara ny akamaroan'ny kristianina io de mifantany raha vao nresaka pasika de fitsanganan'i Jesosy diso ara-tsoratra masina zany hitondra ny olona ho amin'ny fahaverezana zany satria tsy zay ny fototry ny famonjena fa mifototry ny famonjena de le pasika nyfahafatesan'i Jesosy Kristy zay fanotana tao anatin'ny andro sabata tsara zany satria misy fanavahana ositsika ny taona roa amby roapolo sy roa arivo fitomboany fanavahana ary ny mampatahotra de mety farany ny fiainana mandrakizay manavaka Jehova iza no andova fiainana mandrakizay sambatra iza no andova fijaliana tsara zany fa ny zavatra mitranga nefa de ty manandrana zavatra ratsy vitan'ny olona fa eto de nytenin'i Jehova hoe andramoka izao fa tsara Jehova tao anatin'izay vanim-potoana lava zay mba efa nanandrana ave ianao mivavaka tamin'ny andro sabata mba efa nanandrana ave ianao hiala mifoto-kevitra pasika fitsanganan'i Jesosy fa anaiky ny famarinany tenin'Andriamanitra fa Jehova nefa matoa izy miteny hoe andramo aloha fa filazan'ny teny soratra masina azy tsara Jehova
fizy tsy nyteny hoe andramo fa ratsy jehova tsy taka ny sigara hoe andramo fa ratsy ny sigara, andramo fa ratsy ny toka, andramo fa ratsy ohatran'izay nge ny zavatra iainan'ny olona ohatrany marefeo izy tia zavatra ratsy ty andramo de ho hitanao de mihinana tokoa le olona de inona zavatra mitrano nanandrana izy de ratsy tokoa nefa tohizany fa tia zavatra tsara ahasoanao hitondrana fitahinao anao irovana anao amin'ny loza irovana anao amin'ny mosary irovana anao amin'ny fahaverezana mandrak'izay fa nandray fanapahakevitra ave anao anandrana manandrana aloha fa raha tahiny nanandrana ianao de anao ihany mandray fanapahakevitra rehefa aveo tohizako ty fa nizaniza nanandrana izy io ka niverina tamin'ny marina nahita fahasoavana tamin'andriamanitra ary zany ny tenaandriamanitra ampitaina amintsika mba ahatonga atsika tena anandrana andraisantsika ny fahasambarana fa tsy mijanona treo ny andiny vavalo hoe sambatra zay olona mialoka aminy mialoka amin'i jehova zany hoe manana an' jehova ho rainy ho andriamaniny ary miprofo zanaka de zao tsy mandany teniny manaky ny teniny fa ny zavatra misy teo am'ty zao tontolo zao ty de ohatra ny zavatra mamirapiratra hitondra ohatra ny fiadanana tsy maharitra azahoanao manatanteraka ny filany nofo de takony ao anatin'izao fa fandringanana ny miandry anao vetivety tahaka ny egiptianina tao amin'ny tany egipta fiainana ange zany reo olona natafalatsaka ny zanak'israely ka nanadinoa ny zanak'israely an' jehova tao anatin'le filana ranofo tena tiny na zay hoanina na zay hotafiana zay hosotrona kilalao fijangajangana fisotrona nahafinaritra zany fa zay ny fikirany olona fa misy mivanim-potoana voatendritrin'andriamanitra ho tapitaraka leny olona satria tsy azo enteherana fa azo boboka zany ary zay nao namafisana ny antso marina fa tsy hijanona ny fanazavana ny amin'ny andro sabata ny andro fafito tena antoky ny famonjena fa saingy somary miato kely tsika mba tonga tsika hisaintsaina manoloana n'izay zavatra rehetra rehetra zay mba hanaiky ny famarina ny tenin'andriamanitra hoe tsy terena fa manoro hevitra andramige re olona hoe mamanahoana zany raha ny zavatra hitatsika am'izao vanim-potoana zao tsy rehefa ngenakamaroa ny fiangonany mivavaka miditra amin'ny andro alahady na amin'ny fotoana hafa de mizara fotoana be deabe de ao anatin'ny iny andro anankiray natokany hivavahany iny misy miditra amin'ny dimy maraina de mirava amin'ny fito de manao zay tia natao ndray taraka rivin'ny andro tsy zay ny lalan'andriamanitra ny olona mivavaka amin'ny andro sabata nge tsy mampanenina na de veritsika fa ho sarotra raha mieritreritra an'izany fa miditra ao marainy tsy mialo raha tsy ariviny andro fa mahita fifaliana ary mahita fahasoavana noho ny fahazavany ny tenin'andriamanitra zay raisina ary tsy mijanona ho azy amin'iny andro iny fotsiny fa miatraika amin'ny fiainany andavanandro ny zavatra rehetrarehetra andramo fa tsara jehova de eritrereto amin'ny fiainatsika andavanandro e tena tsika nge tena tia manandra andozy ary mahafinaritra atsika zany fantatritsika fa tsy tondra fahasoavana ao atsika fantatritsika ohatra fialonana ratsy fa andramatsika hiainatsika fifosahana ratsy andramatsika mialatra ratsy andramatsika inona ny zavatra tsy andrasatsika tsy andramatsika fa rehefa mba jehova ve no amiteny hoe andramo fa tsara jehova manandrana fotsiny ary ao anatin'izay fanandramana zay tsy vitanao indray mandeha ny fanandramana ary tsy ahitahanao soa la indray mandeha fotsiny fa mitaky fiainana io elaela vo hitanao hoe aive zany tokoa zay nge matateraka an'le ezakela toko faharoapolo ny andiny faharoapolo manamasina ny sabataposy mbo famantarana ho amiko so aminareo de ho fantatrareo fa zany ho jehova
ary zay no mahatonga atsika miresaka hoe raha vo tsy manandrany ianao ny sabata tsy mahalala ny jehova zany ianao, tsy mahalala ny zava-miafy ny tenin'andriamanitra zany ianao, tsy ampahafantarin'andriamanitra, tsy mahita ny toe-javatra mitranga ianao. feo ampelata amin'andriamanitra daholo io zavatra misy am'izao vanim-potoan'izao io, fa ho an'ny olona tena manandrana miaraka am' jehova tantanany. ary zay le teny fikasana zay mbola mitombona any am' Deutéronome toko faraky amy telopolo le andiny fahenina am'ty taony ty. mahereza sy matanjana aza matahotra namana azy fa za jehova andriamanitra ao no miara mandeha aminao, tsy andahoanao na afoy anao, satria nahoana reto zanak'Israely reto tsy hoe nanaraka an' Jehova izy de nitsopahany sabata, tsy tao anatiny fanindriny Jehova zay andro fafito zay, ary tao anatiny famohana ny zanak'Israely nanindriny Jehova ny fanafahany tamin'ny alalan'ny pasika fahafatesany zanak'ondry andramo fa tsara Jehova tsy nijanona hatreo ihanytsika tany amin'ny bokiny mika toko fahaenina, mika toko fahaenina ny andiny fahavalo. Ry olombelona efa naseho anao zay tsara sy zay ilainy Jehova aminao, de zao ihany ny anao ny marina ny tifamindrampo anaraka an'andriamanitra mifanidry tena, tsy misy zavatra andrasan'andriamanitra amiko zao aminao, fefa naseho anao zay tsara. Inona le tsara nasehon'ny Jehova taminao tam'ty taon'ty, de zao tsy nafenon'andriamanitra taminao ny loza hitranga 3 taona lasa sa mafimafy niafatra nentina tam'ty taon'ty. Tsara zany, mampafantatra ny fiainana sy ny fahafatesana, nampahafantarina anao tsy misy miafina am' Jehova zao, mba velan'ny Jehova hitranga, mba hafantaranao fa misy Jehova mahalala ny zavatra rehetra. Tsy nijanona treo 3 taona, nampahafantarina anao ny pasika tao anatin'ny 3 taona. Tsara zany am' Jehova, satria ny pasika de mariky ny fialana tao ny tany Egypta, fanafahana tao ny tany Egypta, mariky ny fiaingana fa tsy fahatongavana. fa hitatsika moa rehefa miresaka ny fitsanganan' Jesosy, raha ny tena izy ny fitsanganan' Jesosy no mamaritra ny fahatongavana, fa tsika nefa mbola tsy tonga. Fa tahaka ny zanak'Israely no ny amy pasika niainga de nisy lalina ny zorana ary hiditra amy tany Kanana, de torako zany ko 3 taona no nazavana an'izany, fa tafatambatra tao anatin'ny andro fafito tam'ty taony ty. Mariky ny fahafatesan'i Jesosy zay antoka famonjena n'izao tontolo zao raha mino ny olona ka mankatoa efa naseho anao zay tsara, satria inona tokoa ny zavatra nisy milohan'ny pasika foana ankenitra angamy lozy tao anatin'ny 3 taona 2020 2021 2022 2022 Andriamanitra mahay metraka safidy amintsika, efa naseho anao zay tsara. Mandray safidy fotsiny ianao, zay no mahatonga ny teny andramo fa tsara Jehova. De inona nefa ny ilain'ny Jehova aminao? Ny anao ny marina. Inona le marina? Mankatoa zay lazay ny tenin'Andriamanitra. Inona ny lazay ny tenin'Andriamanitra raha ty taona 2022 ty? Tsy hoe zay fotsiny famarinana, fa zay ny famentinana ny afatra faratapiny ao anatin'ny baiboly. Rehefa jerevanao anke ny baiboly manontolo de misarika ny olona ahafantatra ny zava-miafina, ny famonjena zany hoe ny pasika zay natambatra ao anatin'ny sabata, zay nyresantsika hoe tetezana mampifandray ny zanak'olombelona amin'Andriamanitra, zay ataon'ny olona tsy rambiny, satria tafatambatra ao anatin'ny didy faefatra. Da tsika tany amin'ny Deutéronome fomba hafa ny tenenana azy, tanàna mahery sandrina injitra nitondran'ny Jehovanao mivoaka tany amin'ny tany Egypta, zany nandidin'ny Jehovanao hitandrina ny andro sabata. Zany hoe raha nahatsapy ianao fa maty ny zanak'ondry de tafavoaka, nahatsapy ianao fa maty Jesosy, zay ny antony nandidin'ny Jehovanao hitandrina ny andro sabata. Andramo fa tsara Jehova,
zay le marina ho tia famindram-po zany hoe mampitodika ny saina amin'ny toetra n'Andriamanitra. zao nolazainy any amin'ny Matio toko fahadimy, Matio toko fahadimy, Matio toko fahadimy de ny andininy fa telo amby efapolo ka hatramin'ny andininy fa valo amby efapolo ijerevantsika satria miresatsika amin'ny famindram-po. Ina moa ny atao hoe famindram-po? Ary tsika rehefa mitaraina am' Jehova de mangataka zay famindram-pony zay foana, zany hoe fanolorana fitiavana ho an'ny olona tsy miendrika hotolorana an'izany, zay ny atao hoe famindram-po. Ary Jehova tsy mitaky fotsiny aminao anatanteraka an'izany fa mampisaintsaina. Zay no mahatonga an'le teny hoe andramo fa tsara Jehova de no tia famindram-po. Ahoana no atakaratsika amin'ny famindram-po? De mijeritsika ny toetran'i Jehova. Efa renareo fa voalaza hoe tiavana namanao ary mankalany ny fahavalonao, fa zao kosa ozy Jesosy milaza aminao hoe tiavany fahavalonareo, vavao an'izay manenjika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo zay any an-danitra ianareo. Izy mampiposaka ny masoantony amin'ny raha tsy fanahy sy ny tsara fanahy, mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha zay tia anareo ihany ny tianareo, inona ny valim-piti azonareo? Mona de ny mpamoretra aza ozy tsy mba manao izany ko. Ary raha ny rahalahanareo ihany no arabainareo, inona no nataonareo mihoatra noho ny sasany? Mona de ny jaitlisa aza tsy mba manao toy izany ihany va? Ko am'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo zay any an-danitra. Aty amin'ny andiny fa valo amby efapolo de miteny izy, aoka ho tanteraka ianareo taka ny fahatanterahany rainareo zay any an-danitra. Fa saingy tsy mijery ny olona izy araky ny fahadalany na ny fahamarinany, fa zao mampiposaka amin'ny masoandrony amin'ny tsara sy ny ratsy izy. Fisy sy ny teny hoe ankenao ratsy fanahy de zao tsy miposaka aminao ny masoandro, fa samy goka ny amin'ny tompontsoa amin'ny masoandro io. Milatsaka ny ranonorana na hivavaka amin'Andriamanitra ianao na tsy hivavaka amin'Andriamanitra de ho an'ny olona rehetra. De rehefa tena jerevan'olo lalindalina zany, tonga ny tenin'Andriamanitra, tsy miraraha Andriamanitra na ratsy ianao na tsara, fa tonga ho an'ny olona rehetra tsy akanavaka ny tenin'Andriamanitra. Ka raha tonga ny afatra andramo fa tsara Jehova, tsy mijery Andriamanitra na manamafy fo ianao raha na tsy mafy fo, fa alefa ny foana zay. Torina ny pasika, torina ny andro fafito, na ekenao na tsy ekenao, Jehova tsy miteny an'izay. Fa zao noho ny fitiavany de tsy mijery an'izay izy, ampahafantarina anao fotsiny marina. Fa firy ny olona ilatsahany ranonorana fa ny ratsy ataony ihany nataony, tsy sapony eo avy amin'Andriamanitra zany. Firy ny olona migoka amin'ny tombontsoan'ny masoandro, fa tsy mirarahan'izany izy fa ny ratsy ataony ihany nataony, fa tsy fantany fa famindram-pon'Andriamanitra zany. Zay le fitiavana lehibe. Tsapan'ny olona zay hoe za tsy miendrika hotolorana fitiavana. Inona ny antony amonjena? Inona ny antony afatesan'i Jesosy noho ny amiko? Zay nge ny tsireriavana hoe miendrika ho vonjena ahy. Tsy tsapan'ny olona ny tombam-bidy ny famonjena, fa raha ny tena marina tsisy olombelona tokony ho vonjena zany, fa matoa vonjena no ny famindram-pon'Andriamanitra. De zay le famindram-po zay no takarina, zany hoe ny amantaratsika ny famindram-pon'Andriamanitra hoe tena tsy nijery ny faratsitsika izy, fa natolony fitiavany. Ary tamin'ny alalan'inona ny fitiavana an'izay natolony? Io tenin'izay tonga io. Ary raha tsy mahatsapa an'izany tsika de tsy ho fantatratsika ny lalaka izoratsika. Io dika teny Matio toko fahadimy andiny fa de hitatsika ny amin'ny Lioka toko fahaenina zay le hoe soratra masina manazava soratra masina. Lioka toko fahaenina, Lioka toko fahaenina io ihany a samby fanazava ny soratra masina. De Lioka toko fahaenina de ny andininy fa roa amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Fa raha zay tianareo ihany ny tianareo, inona moa no soa tokony ho azonareo? Fa na de ny mpanota koa aza ozy mba tia zay tia azy. Ary raha zay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, inona moa no soa tokony ho azonareo? Fa na de ny mpanota azy mba manao toy izany azy. Ary raha mampisambotra zay atenainareo fa mbola anonotra ianareo, inona moa no soa tokony ho azonareo? Fa na de ny mpanota aza ozy mba mampisambotra ny mpanota, andraisan'ny toraka izany indray fa tiavany fahavalonareo ary manaova soa de mampisambora.
kazakivina amin'inona na amin'inona de le ho lehibe ny valim-potianareo ary ho zanaky ny avy indrindra ianareo fa izy mora fanahy am'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy aoka ho mpamindra fo ianareo ho tahaka ny rainareo mpamindra fo any zany lo mipotra le fahazavany tenin'andriamanitra ny ahatonga ny olona hitodika amin'andriamanitra fa matoy ianao mandre zao afatra zao tsy mendrika andrean'izao nge ianao fa noho ny fitiavan'andriamanitra no manokana na de anohatra renao tsy mijery an'izany andriamanitra fa ambarany foana ny mariny tahaka ny hoe na de tena tsy vavaka amin'andriamanitra renao tsy masakana ny orany tsy latsaka ianao fa milatsaka ho anao io na de anevatevan'andriamanitra renao de zao tsy masakana ny masoandro io tsy hipotsaka hoe anga tena za tsy ekeko fa tsy goka ny tombontso azoko ao ny masoandro a sa miposaka ho anao foana io de tolaka zany keo ty tenin'andriamanitra ty na inona mety ho toetsainao mandre an'izany teny zany ho anao zany satria mamindra fo andriamanitra de io ny teny hoe oka ianareo ho mpamindra fo taka amin'ny rainareo mpamindra fo ary ny zavatra resahany nefa ary amy Mateo 5 koa am'izany aoka ho tanteraka ianareo sy taka ny fahatanterahany rainareo zay any an-danitra de zao tsy le hoe tanteraka mitovy amin'andriamanitra fa manahaka n'le toetra an'andriamanitra ary mivantana ao amin'ny isam-batan'olona zay teny zay hoe tsapanao ve namindra fo taminao andriamanitra fa ianao tsy miendrika akory ny andrean'izany avatra zany tsy miendrika ny hafantatra ny zava-miafy mipasika ianao tsy miendrika ny hafantatra ny zava-miafy ny sabata ianao fa zao no ny fitiavan'andriamanitra anao nampahafantarina anao zany vokatry ny famindram-pony fa tsy manery izy eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay de eo no jerevantsika hoe soratra masina manazava soratra masina Mateo 5:7 mirana egal Luka 6:36 vakina ty amin'ny Mateo 5 ko am'izany ako tanteraka ianareo tokony toy ny fahatanterahany rainareo zay any an-danitra zay mira Luka 5:9-5 aoka ho mpamindra fo ianareo ho tahaka ny rainareo mpamindra fo ao anatin'le famindram-fo tsy hoe toetra takina amitsika zany a fa mitodia ny saitsika hoe manahoana le famindram-pon'andriamanitra tamika tsy miendrika hafantatra ny marina fa nambara tamiko ny marina satria tsy te handringa anay izy de maty ny zanak'ondry de nomeny ny sabata de maty Jesosy de mba hamoahana tsika izotra am'le lalana ho any amin'ny tany Kanana raha ny zanak'Israely fa mizotra amy lalana ho any amin'ny fiainana mandrakizay fa za tsy miendrika ho vonjena tsapatsika ve zay fa mivoan'ny mpotona atsapatsika an'izay de mipetraka miketoko fa enina de le tapany farany ary anaraka an'andriamanitra amin'ny fanetretena anaraka an'andriamanitra ny olona tsy nahatsapa ny famindram-pon'andriamanitra tsy tonga ny fanetretena matetika ny fandraisan'ny olona nio fanetretena io de hafa kely ny olona manetry tena de le olona mitondra baiboly de atao eo atratra de ny olona malefam-piteny ao anatin'izany fa inona ny atao hoe fanetretena tsy fantatry ny olona fa ny atao hoe fanetretena de fanekenao hanao zavatra tsy mahazatra anao ary matetika ianao rehefa manao zavatra mato tsy mety ianao anatanteraka n'iny zavatra asaina ataonao iny de everinao fa tsy misy dikany aminao iny everinao fa zavatra tsy misy fotony iny fa ny olona tonga fanetretena de manaiky anatanteraka iny zavatra everiny fa tsy misy fotony iny ary matetika nefa nyfamarinany tenin'andriamanitra de ataon'ny olona ho tsy misy fotony mandray ohatra fa maninona le olona ny tsy manaiky ny pasika fahafatesan'i Jesosy everin'ny olona fa tsy misy fotony maninona ny olona ny tsy manaiky hitandrina ny andro fafitona ny andro sabata everin'ny olona fa tsy misy fotony fa ny fanetretena de zao ny fanteferanao ny fanekenao anatanteraka io zavatra everinao fa ambany io zavatra everinao fa tsy misy fotony io fa raha tsy manandrany ianao tsy hitanao tsirony de takany raha mandray ohatra ara-baky teny a ohatra hoe directeur ny orinasa ianao ve ahita directeur zany hoe tena
maloto no amin'ny toeram-piasana de andraiky fafafahamafana io fa hiteny amin'ny balaeur izy avy anao fafao kely ty fa raha mahita directeur anao andraiky fafamafana iny gaga ny olona mijery zany kosa mba olona feny fanetretena mahanatanteraka asa tsy antonina azy fa manao azy fa fieritreretan'ny olona ohatrany mametraka ny tena no directeur daolo ny kristianina rehetrarehetra fa mifieritreretany ny famarina ny tenin'andriamanitra sanytrian'izany tahaka ny balaeur andriamanitra mpamafa lalana kanefa manaiky an'izany izy satria tenin' jesosy zany raha za tompo sy mpampianatra anareo azy no manasa ny tompotrareo no ianareo tsy tokony hifanasa tompotra miafinao anatin'izany a fa rehefa mivanim-potoana tsapanao mitomba mbidin'izay za tsy tonga ety am'ty zao tontolo zao ty mba ho tompo tonga mba hanompo zay le fanompony zay ary ahoana ny fanompony ny fanekena ny famarina ny tenin'andriamanitra zay ny iverenana any am'le hoe andramo fa tsara jehova raha tsy olona efa niaina anao a vitatsika ny dika ny ainy fa nasehoanao zay tsara fa mitoeny andramo fa tsara jehova sy zay ilainy jehova aminao de iny ny anao ny marina zany hoe ny andraisanao fanapaha-kevitra anaiky an'io marina io manefa manaona nefa io marina io raha tsy mahatsapy anao ny tombambidy amin'ny famindram-po fitiavana ny olona tsy mendrika tolorana zany fa manenona andre atsika zay marina zay ianao nge tsy tokony andrean'izany fa noho ny fitiavan'andriamanitra anao na iziriziry amin'ny foto-kevitra anananao a de atao reny sofinao zany zay le famindram-po fa raha olombelona tahaka atsika izao hoe olona nanao ratsy ianao zao ve mbola tolorana fitiavana tsy nen'andriamanitra tolorany fitiavan'andriamanitra anao mpahafantarina anao ny marina fa mivamitoana atsapanao ny famindram-pon'andriamanitra ny atongavanao ny fanetretena ary ny fanetretena de fanekenao anatanteraka ny zavatra tsy mahazatra anao tsy azon'ny olona io tsy mahazatra anao pasika fahafatesan'ny kristy tsy mahazatra anao ny sabata anana fanetretena avenao anandrana fa ny voalaza ny soratra masina tsara jehova ary zay ny mahatonga atsika am'resaka le raha zay vanim-potoana lavo zay ampy tokony andraisanao fanapaha-kevitra ary ty taona 2022 ty de fotoana ny fanapaha-kevitra io tsy fanapaha-kevitra o manoloana ny fiangonana tsy fanapaha-kevitra o manoloana ny mpitandrina fanapaha-kevitra ao eo anatrehan'andriamanitra satria jehova miteny aminao tahaka ny zanak'israely voaka amin'ny tany Egypta tsy andahoanao na afoy anao a jehova hiara mandeha aminao izy miara-mandeha aminao manome ny torolalina rehetra de zay ny tokony andiniantsika teny fa mimpotoana andraisany fanapaha-kevitra zao re olona tsy antery ny avatra zay omena mbo fampahirezana raha te ahatsapa sy te halala ny jehova tsika andramo fa tsara jehova voninahitro n'andriamanitra rerany vavakisika jehova andriamanitra ray misotranao ny teninao zay tsy mitsahatra fa mandresy lahatra mandrakarifa mba hanananay fiainana fa nainao masina hiasa ao anatin'ny olonao tsiraray avy mba tonga azy ilay fanapaha-kevitra anandrana anao satria ny zava-dratsy aty am'ty zao tontolo zao vitanay raha manandrana azy mainka efa ny zavatra tsara atoronao zay hanananay fiainana de aoka tompo ahita tompontsoa ny fanarahana ny lalanao ny olonao tsiraray avy misaotra indrindra ray eo amin'ny anaranao jesosy amen manao velomantsika amin'ny anaran'i jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva